Miarabatoboko androany isika de ndondray resadresaka ny mahakasika ny vaovao mafana am'izao fotoana izao tsy izany fa vaovao araka ny hitantsika mazatra ihany araky ny fantatra moa dia somary niato kely ny fitokonan'ireo vondrony candidat izay candidat raiky amby folo tamin'ny omaly fa androany alarobia kosa dia nitohy izay hetsika fanaon'izy ireo zay mialoha ny dirantsika landana am'izay vaovao malaza zay dia azadino milaiky ny vidéotsika ary azadino ihany koa miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa MCC tao Madagasikara toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavandao ary rehefa natomboka teto Tananarivo moa izany fitokonan'ireo 11 candidat izay dia hita sy tsapa androany fa mihitatra ary mahazo vahana manerana nosy izany fangatahana izay ataon'ireo candidat ireo manoloana izay fangatahana izay ihany de tsapa sy hita fa mihamaro ary dia mitombo isan'andro ireo mpanaradia ny 11 candidat izay manao dia be araky ny tohiny mahazatra izay fanaon'izy ireo fa androany kosa dia nanomboka avy nanosy zato izay dia be izay anosy zato ny resaka eto vao maraina ny andro dia efa tazana sahady fa feno mpitandro filaminana iny parti anosy zato iny raha iny anosy zato sy nanosy be iny resahana dia ny zavatra tonga ao an-tsainy be sy ny maro dia ny hoe toerana be mpangarom-pôsy sy be mpanenda fa ny magaga nefa izany efa fantatra ny mpitandro filaminana amin'ny andavanandro hoe be mpanendaka sy be mpangarom-pôsy eny fa toa tazatazan'izy ireo fotsiny fa rehefa hiaro ny voninahitra sy ny mpitondra dia tsapa sy hita fa tena motive tanteraka ireo mpitandro filaminana mety ho inona reny anton'izay tazana sy hita taratra tao anaty tambazotran-tserasera Facebook fa vory lanina ny vahoaka tena nosy zato rehefa vory ireo vahoaka izay miandy ireo collectif de candidat dia hita tamin'izany fa miezaka manaparitaka ireo vahoaka ny mpitandro filaminana nateo aza fa naparitahana ireo vahoaka izay natao mpitandro filaminana dia tsy nahasakana ireo vahoaka hitangorona izay fa ny antondian'izy ireo ihany no nataony tsy ny eto Tananarivo ihany nefa izay manao fitokonana izay fa saika ny solotenan'ireo vondrony candidat manerana ny Madagasikara dia manao izany fitokonana zany avokoa amin'izao fotoana izao raitsika ohatra amin'izany ny tany Mandoto dia nanomboka androany koa izy ireo dia nidiny an-dalambe daholo faritra Mandoto moa tsy aiza fa any amin'ny parti Vakinakaratra any izy raha olazaina amintsika eto ny ambangovango lozika be raha ny faritra Vakinakaratra no hitokona satria raha ny fantatra dia isan'ny pro-ravalmanana iny faritry ny Vakinakaratra iny mety ho zay anton'izay angamba ny mahatonga izy ireo miara-miombon-kevitra amin'ireo vondrony candidat dia manampy amin'izay fitokonana izay ihany koa ny faritry ny Meritsetosika izay tena nahavory maro dia maro tokoa tsy vitan'izany fa ny teny ampitatafika koa dia nihazo nakeny an-tanimena be araka izany ara dia mihamafy hatrany ny tolona izay ataon'ireo vondrony candidat izay manao diabe ampilaminana ho iaho satria hita taratra fa tena milamina tokoa ny diabe izay ataon'izy ireo sady tsy manakorontana fa manao fitakina ampahendrena izao ajaniko eo aloha ny mahakasika an'iny diabe ampilaminana n'ireo candidat ireo fa ny asiko resaka kely fotsiny mahakasika ny commentaire anareo izay tamin'ny vidéo nalefako omaly dia misy moa zany milaza hoe pro anina anao na pro steny na pro inona fa amiko manokana zany de olazaiko anareo ny tena marina zaho tompoko dia tsy pro ravaly na pro steny na pro yandry fa zaho tompoko dia isan'olona tsy fidy mihitsiny tsy fidy ho iaho satria nahoana satria tsy hoe mampaniraka anareo tsy fidy mandehana anareo mifidy ary ataovy zay safidinareo fa ny amiko manokana de zaho tsy fidy mihitsiny satria na fidy na tsy fidy fantako fa tsy maintsy izay lan'ny be sy ny maro ihany no lany eo satria raha zaho no mandeha mifidy dia sady tsy andro rajoelina no tsy steny no tsy ravaly no fidiko fa mety ho parena auguste nefa parena auguste zany tompoko dia tsy ho lany velively mihitsiny tena tsy ho lany ho iaho satria ohatrany mijery baolina ihany hoe tsy possible mihitsiny zany hoe ekipan'ny Barea zany de mpikontriavinao amin'ny ekipan'ny Argentine ka hoe azo mondial zavatra tonga de hoe tsy mitovy mihitsy zany fa raha atao kadikady tsotra fotsiny ny fifidianana zany atreto dia sahako milaza aminareo fa za tsy pro aniza na iza fa ny fijeriko fotsiny dia mbola ihany rajoelina no lany presidentsika amin'ny 10 taona manaraka eo mbola manamafy hatrany ny resaka izay nataon'ny Paul Rabar sy koa za amin'ity vidéo indray mitoraka ty nilaza moa i Paul Rabar tamin'izany raha matadidy isika fa tsy ilaina ny manampahaizana sy olo nianatra rehefa hitondra firenena misy antony mahatonga Paul Rabar mitena an'iny zavatra iny satria izy dia isan'olo mpandalina ny fiarahamonina ary isan'ny mpampianatra resaka sociologie politika eny amin'ny université n'Ankatso rary ny sy hitsiny izy raha hiteny an'iny satria ny 71% ny malagasy dia presque olona bado avokoa somary nampiasa voambolana mavesabesatra amin'ny hoe bado fa ialako tsiny aminareo iny fa nampiasaiko ny voambolana iny satria raha mijery isika amin'izao fotoana izao ny génération amin'izao dia génération TikTok zany hoe génération izay somary maniditsidina avokoa raha ny fijery azy anaporofokany resaka resahako zany dia zao raha ohatra misy mpanakanto marobe eo ny anankiray manao hira momba ny hoe ampianariny zaza tsy maro ny olona misuivre an'iny hira iny ary tsy be ny partage an'iny fa raha misy mpanakanto anankiray miteny hoe sady manoratra hira hoe tsy mila mianatra ny zaza na hoe tsisy diplôme fa velogno dia avy hatrany dia mipartage daholo ny malagasy ray manontolo raisy ohatra fotsiny ara iny hira ny Rijady zay tena nalaza tena nanakoako misy tato amin'ny tambazotra Facebook le hoe drako hely raha henonareo tsara ny tonikira drako hely iny de ohatrany hoe mimotive ny ankizivavy nde hivarotena sy ny tariny satria tsy ilaina le mianatra fa rehefa manana bika sy tare tsara anao de manana vodya dia lasa ny anda tsy haiko aloha zay fahazahoanareo anazy fa izay ny fahazahoako an'iny tonikira iny ka ho antsika rehetra zay manaraka an'ity chaîne ty mazoto hatrany manao commentaire ambanin'le vidéo mba ahafahantsika mandravina ny hevitra nareo rehefa avy resaka atsika malagasy
malagasy moa za tamin'ny tapany teo dia verenako kely indray ny mahakasika ny propagande izay nataony Andriamatoa sy teny tany amin'ny tapany avaritry ny Nosy iny ary izay niteraka resabe tato anatin'ny Facebook tamin'ny Omaly satria nilaza moa candidat sy teny tamin'izany fotoana izany fa ho ampidintsika daholo any andafy ireo malagasy izay manana zom-pirenena vahiny raha izany ara dia mety ho maromaro ihany ny hody maromaro ny hody ho iaho satria mety ho lasa mody daholo ireny tantinina sy mamasosy reny amin'izany janoko atreo aloha mahakasika ny propagande izay nataony sy teny fa hivirenako kely fotsiny ny tolona izay ataon'ireo collectif de candidat eny antany mena be amin'izao fotoana izao dia ho anaravany mpitandro filaminana ireo vondron'olona izay manao diabe am-pilaminana ny fanontaniana mipetraka amin'ny be sy ny maro ary moa ve tena tsy azo ny mpitandro filaminana mihitsy mamela azy ireo anao an'io hetsika io sa ahina mafy sao dia hanimba zava tsy haiko aloha fa samia maneho ny heviny ao anaty commentaire isika rehetra isorako be deabe hatrany ireo mpitandro filaminana izay manao hainy tsy ho zavatra miaro ny vahoaka sy ny fananany ary mpitondra eto Madagasikara izany hoe tena miasa tokoa anareo mpitandro filaminana ka dia mankasitraka ary bravo anareo ialana tsiny sahady raha ohatra ka nisy voambolana izay somary mafimafy izay nampiasaiko tao amin'ny taloha tao nataoko iny voambolana iny satria tiako ny tsirairay samy tonga saina fa tsy hoe fankahalana na fanambanina sanatriny vava eto dia manentana hatrany ny amin'ny ampidirana ny zaza an-tsekoly ary ampianaro hatrany ny zaza na dia tsy tonga lavitra aza fa tsara ihany ny mahay ny amaranako azy dia ny mahakasika ny vaovao izay nambarany Andihary Androany tao anatin'ny pejiny izay somary nanaitra ny maro ary nantena koa raha dia tena mbataitra tamin'iny vaovao izay nambarany iny izay tsy fantako ny fahamarinany na tsy fahamarinany fa izy fotsiny somary nanaitra ny be sy ny maro ihany izay tsy hidirako lalina eto izay vaovao zay fa juste ataoko entre parenthèse fotsiny le izy Iandro Biary mo raha ny fahafantarako azy ao anatin'ny Facebook dia isan'ny olona manana ny maizy azy ary anisan'ny malagasy izay mipetraka any ampitan-dranomasina ny lehilahy fa avy any amin'ny faritra Toliara ny fiaviana raha ny hita aloha hatreto dia tena sahy ny lehilahy ary dia tena tsy manaiky lembenana mihitsy izy rehefa hiteny zavatra izay raha ny fahasahina no resahana dia izy sy afakandro kristiano hitako mitovitovy fomba fijery sy ny fomba fanehoan-kevitra satria samy sahy izy roa ireo afakandro kristiano moa tsy iza fa ilay razoky avy any amin'ny faritry ny Majunga iny izay zera tomboko lasy tomboko vavy ny mahakasika ny vidéo tsika androany manasa anao hatrany hanao commentaire amin'ny vidéo ity mba afahantsika mandravina ireo hevitra nareo ireo ary manasa anao ihany koa ilaiky an'ity vidéo ity dia mbola manasa antanandroa anao izay hiabony amin'ity chaîne atsika ty mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vaovao izay lefa neto ngwatawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia miraro Maru tananga tsara munintane fareki zezalama varianga matama na vahini mandalo anaona kwano tupitani fagasi kiara mevasati manakaria fani mapala elulu maru saira ngavawaka matinzale zangare milavunji tinu sinai zangare umipitunda hindi sitifirinini zai na desenyi zaho zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao timi vakirano yeah. Akupa unitana no fazamita nudike tuizao atika fanda satanganga gastia fiavananga natsimuna ndefanga varata tsinyana nyivuntani jobi malandi malama nangita atika jabe nafuina lava mahata panambola atika jabe anombani vulne dia villa pitandanu mas yeah Malagasia zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao timi vakirano yeah.
ivavagna asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare kolokolo ty gasikara mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatangolo veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao zanakadako tsy mivakirano iae zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao zanakadako tsy mivakirano iae